Miarabandray tokolasy tokovavy tafaradalana amin'ity andro hariva ity sika atao anatin'ny fandarina zany malaza fandarina larina fahadimy izy ity hiresahantsika mahakasika na loha hevitra iray izay everitsika fa tsara hoentina eo anatrehan'ny vahoaka malagasy sy eo anatrehan'ny mpanaramaso ihany koa manodidina ny fiainan'ny firenena sy ireo loha hevitra mafy izay mety mahaliana ny rehetra ao anatin'izao raharaha mahafanina ny vahoaka malagasy sy ny fitantanana ny fitondrana ny firenena izao. Amin'ity androany ity tsika dia hifantokana mihitsy amin'ireo foto-drafitrasa izay nambara ny fitondram-panjakana fa ho tanterahana ao anatin'izao fotoam-piasana iray izao. Mialohan'izay nefa dia andeha ho tsy haivitsika ny santionana tamin'ireo fampanantenana nataony ny fitondram-panjakana nandritry ny fotoana ny fampelezan-kevitra ka misy hitohizana sy andrasana amin'izao fotoam-piasana izao. Santionana vitsivitsy no resahantsika fa mety manana ny ambara ao anatin'izany fampanantenana izany ny vahoaka malagasy izay nanaraka sy nahafantatra ny fisiny ireny fampelezan-kevitra ireny nandritry ny fotoana nanatanterahana azy tany amin'ny commune sy distrika sy ny faritra nolalovan'ny fitondram-panjakana izay kandida tamin'ny fotoanandro Andriamatoa Andry Rajoelina. Tao anatin'izany ny fampanantenana ny bulletin mora, ny 50 000 logement ao anatin'ny 5 taona, ny 4x4 ho amin'ny miaramila, ny helikoptera ho an'ny tafika edina amin'ny tsy fandriampahalemana, ny fitaovana raitra high-tech ho an'ny fiarovana, ny fanaovana puce ho an'ny omby, ny projet tanamasoandro, ny autoroute, ny lalana Ambilibe Vohimara, ny flyover Etsianosy-Zato, ny centrale éolienne any Antsiranana, ny usine mpanao éthanol any Ambilibe, ny Miami Beach any Toamasina, ary ny fieritreretana fa atao ohatry ny any Paris Ambatondrazaka, ireo EPP manara-penitra izay nieritreretana fa isy parking, isy dosy, isy WC izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izany, ary nisy mihitsy aza nylazana fa isy parking lehibe atao amina EPP any an-tany fotsy, ny palais des sports sy piscine olympique isaky ny faritra, ny fanomezana poule pondezy ho an'ireo tanora efa miasa, ny asa sy famatsim-bola ho an'ny tanora rehetra, fanomezana tany 1 hektara isan'olona, ny fanafoanana ny sena, ny fanatsarana ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra, fanomezana kit scolaire, ary ny fananganana orinasa mpanao solaire izay atomboka ao avaratrano no anaovana izany, ary hisitraka izany ny isa-tokantrano, ny fanaovana tohodrano ao Mahajilo, ary ny fambolena coton any Toliara izany. Sombony sy santionana ireo nentina tamintsika ireo fa taty aoriana rehefa nandroso ny fitantanana ny firenena ny fitondram-panjakana dia nitombo indray izany fampanantenana izany. Tao anatin'izay ohatra ny fisiny lay transport urbain, tao anatin'izay ohatra ny téléphérique, tao anatin'izay ohatra ny route de soleil na ny lalan'ny masoandro mampitohy mananjara sy maroantsetra, tao anatin'izay ny voie rapide izay etsy Andotapenaka makany Imeritsy Atosika, tao anatin'izay anko ny taridrano lehibe any Efao sy ny fisina kianja manara-penitra Ajoro ao anatin'izany tanàna Tanamasoandro izany ka handraisana ny Lalaonosy amin'ny 13 ho avy io. Kabary no tanterahana zany tamin'ny farany volana Desambra taona 20 ny nilazany anty fampanantenana ny amin'izay kianja hanarisana ny Jeux des Îles ho avy izao. Fa reny rehetrarehetra reny dia samy mbola andrasany be sy maro hoe inona sy aiza sy toy inona no tanteraka tao anatin'izay fampanantenana nataony ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fantatry ny rehetra nefa fa mbola betsaka ireo miandry ao anatin'izao fotoam-piasana izao. 3 taona zany lasa 3 taona hamaritany rehetra ny amin'ny hoe efa inona ary ny zava-bita. Samy niatsiaro ny rehetra fa nentina Andriamatoa Andry Rajoelina teo amin'ny télé sy ny fahitalavitra, ny radio tamin'ny fotoanandro ny niresahany plan Marshall rehefa nisedra ny olona ny Covid-19 Madagasikara. Ka tao anatin'izany plan Marshall zany no niresahany ny amin'ny hoe misy teti-bola 3.7 miliara ariary izay anatanterahana foto-drafitrasa ho an'ny eto Madagasikara. Ny jona 22 izy no niresaka izany. Tao anatin'izany dia misy ny tsinjaran'asa samihafa toy ny hoe hanao lalana 10.9 kilometatra ka goudron, pavé, terrassement, tetezana no ao anatin'izany.
ao anatin'izay ihany koa ny plan marshal zay narosiny ny hoe hanamboatra trano lehibe fipetrahana 420 anoany sy birao na ministera sy ny trano eny anivon'ny commune sy district sy région mitotaly 420 am'zato plan marshal izay nambara izay fa nay zany na tsy zany aza de mbola nisy adevitra nito ihany zany adevitra nresantsika izany satria tsy nijanona teo ny fampanantenana zay natao ny filoham-pirenena fa mbola tonga tany am'ireo lalana samy hafa izany anisan'izany ohatra ny lalana zay nambara ny taleny kabinetra ny fiadinan'ny repoblika zay nyresahana fa mila 8 miliara dolara ny fanjakana malagasy anatanterahana andreo fotodrafitrasa lehibe ao anatin'izany ny RN13 mampitoy Antolanary sy Iosy zay 570 kilometatra ao anatin'izany ny RN12 mampitoy Antolanary sy Vangaindrano 920 kilometatra ny RN10 Andranovory Ambovombe zay 1200 kilometatra RN44 zay raha raisina dia manomboka ty Moramanga jusqu'atrany Ambovory zany hoe mandalo anambato Ndrazaka mandeha ty Mery Mandroso ka mitotaly 820 kilometatra izany ny autoroute mo de eo amin'ny 20 kilometatra eo no vinavinainy fanjakana ho atao zay manomboka eto Antananarivo mpaka makany Tomasina ao anatin'ireo adevitra zay nresahandreo ny amin'ny hoe vola zay ilan'ny fanjakana maika hanatanterahana izany akoatra n'ilay vola be zay heverina fa hotadiavin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fanatanterahana am'ireo asa maro samihafa zay nambara fa ho tanterahana ao anatin'ilay vola ny rahana Banque mondiale 700 tapitrisa dolara ka ny apahambola amin'io ny 200 tapitrisa dolara amin'io dia anaovana ny RN2 RN7 RN4 RN44 ny RN30 ny RN30A ny RN57 ny RN12 ny RN45 zany resantsika zany dia ao ohatra Mbalavelona Ankify Elville Andilana Nosy-be Elville aéroport Fasenna sy Nosy-be ary Irondro Manakara Vaingandrano sy Alakamisy Nambohima Vohiparara marobe ireo nyresahana ireo fa ao anatin'izay fitsinjarana ireo asa zay heveriny fanjakana fa mbola ho tanterahana izay ihany koa dia nametraka ny fanjakana fa misy ireo asa vitsivitsy zay ho tanterahana tao anatin'ity 520 kilometatra ity zay nambara fa ao anatin'le plan marshal izany de iza nyresahana ao anatin'izany de misy apahany zany lalana sy pavé vitsivitsy zay misy 10 kilometatra isaky ny faritra izany reo rehetrarehetra ireo de samy mbola andrasany vaoka am'izao fotoana zao hoe atraiza sy rovina ny fanatanterahana fa raha natreto aloha ny zava-misy dia mbola mikaroka vola be hanatanterahana izany ny fitondram-panjakana raha mahakasika ny Tanamasoandro dia mbola tsisy tokotany zany am'izao fotoana zao mahakasika ny RN13 ny RN6 ny RN5 ny RN5 de mbola tsisy tokotany zany am'izao fotoana zao ary raha miresaka ny RN44 isika de mbola ny andiany voalohany no vita ary mbola miandry ny andiany faharoa ny tetika asa miamimo de mbola mikatso eo amin'ny andiany voalohany fa mbola tsy totosa ny andiany faharoa zay mbola lavitrezaka raha ny fahafantarana ny ao anatin'izany ny autoroute kosa indray dia nambara fa anoany amin'ny 200 kilometatra anoany zany autoroute izany ary vola be tsy latsaky ny 500 sy arivo lavitrisa no anatanterahana izany dikan'izany amin'ny vola dolary izany miampy ny vola zay hanatanterahana andreto fotodrafitrasa voalaza fa any amin'ny 8 lavitrisa dolara zay mbola okaroany fitondram-panjakana miampy ireto lalana zay tsy maintsy mbola amboarina amin'ny alalany fikojakojana samihafa kanefa raha izay fikojakojana izay de fatatsika tsara fa tam'ireo vola zay niodina teto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara dia nisan'ny tsy zarizary ny vola nanodinana izany entretien routier izany ary betsaka am'ireo mpandraraha mbola mitaraina ny amin'ny apahambolana nisa nefa ny vola zay neverina fa avaina amin'ny banky iraisam-pirenena ahafahana manao an'izany fikojakojana ny lalana izany raha ny zava-misy anefa dia mbola tsy voakojakoja amin'ny atsaka ny sandava ny lalana any am'ireo lalam-pirenena lalana zay nyresantsika izay fa raha miresaka ny flyover asika
miresaka ny voarapida isika, miresaka ny tanamasoandro isika, miresaka an'ireo fampanantenana samy hafa isika amin'ny alalan'ireo 50 000 logement zay hoe ho tanterahana ao anatin'izay mandana Andriamatoa Andry Rajoelina zay sy ny sisa amin'ny alalan'ireo fitarihan-drano lehibe avy any Efao, ny centrale éolienne, ny éthanol sy ny zavatra marobe zay nampanantenana tao anatin'izay fotoana zay dia sarotra ny ilazana fa atateraka an'izany vina nivadika ho velo rano na engagement ho amin'ny vahoaka malagasy izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny ministry ny asa vaventy tamin'ny fotoanandro Andriamatoa Andriananarivelo dia miteny tamin'ny taona 2024 fa rehefa vita ny mandahany filoham-pirenena dia manasa ny mpanao gazety izy hanametatra ny lalana mba firy ho an'ny vitany teo aloha mihoatra ny vita ny fitondram-panjakana. Azo karohina izany tamin'ny vaovao ny Kolo TV tamin'ny 20 febroary 2024. Raha raisitsika ny fanjakana teo aloha ny etin'ny président Marc Ravalomanina dia navita lalana 707 kilometatra. Raha ny zava-misy nefa an'izao fotoana izao ho an'ireo lalana kely madinidinika, ho an'ireo lalana vaventy zay tsy maintsy ho tanterahany fitondram-panjakana ao anatin'izay fampanantenana izay, ao anatin'ireo nambara fa misy ny plan Marshall, ao anatin'ireo fanambarana fa misy ny tetikasa lehibe hitra roam-bola any amin'ny $20 any hoany dia sarotra ny ilazana fa ahatratra amin'izay nataony sy vita ny fitondrany Marc Ravalomanana ity fitondrana ity. Mango fotsiny moa ny famatorana amin'ny alalan'ny teny samihafa nambara amin'ny filohan'ny repoblika fa rehefa tsy vita ny RN 13, ny RN 13 resahany eto dia tsy tôlanary Ambovombe fa tôlanary Iosy mirefy 370 kilometatra dia tsy hanao politika intsony ny tenany. Azo verina zany fa raha mitazona ny teniny izy dia tsy anisan'ireo kandida raha ohatra ka ty RN 13 ty fotsiny ny fatohan'ny adevitra. Fa azo verina ihany koa fa raha misy mpitondra mitazona ny teniny ka tsy mamitaka ny vahoaka fa mijery ny tombontsoa ny vahoaka ka mijery an'ireo zavatra nampanantenaina marobe dia azo verina ihany koa fa ahay anajatena mitondra amin'izao fotoana izao ka ametraka ho tombontsoa ambonin'ny firenena ka tsy eritreritra intsondray ny mbola hitatana amin'ny firenena satria betsaka ireo zavatra nampanantenaina ao amin'ny vahoaka kanefa tsy tanteraka ary tsy totosa amin'ny atsakany sy andavana izany. Ny mpitondra milaza marina manko, ny mpitondra sa mamaky batsilana amin'ny vahoaka zay mety ho tsy fahafahany nandatanteraka ny andraiky ny tao anatin'ny fotoam-piasana no andrasan'ny vahoaka malagasy. Raha raisina nefa ny heritaona sy tapany zay mbola hipetrahany zao fitondram-panjakana zao dia sarotra ny inona fa avita mazy Andriamatoa Andry Rajoelina ka ahatateraka an'ireo foto-drafitrasa lehibe ireo. Fa mangony fotsiny mbola olana eo amin'ny lafiny ara-diplomatika ka tsy nahafahan'ny fitondram-panjakana nanameloka any Russie amin'ny fanafihana ny Ukraine zay anisany nangatahany teo anivon'ny vondrona Europeana sy ireo firenena vaventy izany. Anisan'ny sokajy ray lehibe ahafahana manampy ara-bola Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa izany. Satria mifamatotra amin'izany indrindra ny tetikasa lehibe RN 5 sy ny RN 13 ohatra zay vatsiny ny vondrona iraisam-pirenena vola. Tahakan'izany ny ampahandalana zay tsy maintsy ho tanterahana amin'ny alalan'ny RN 44. Tahak'izany ohatra mifamatotra amin'ny frantsay ny projet téléphérique na ny transport par câble. Ny frantsay dia anisany miady mafy ny tokony hanamelohany zao fitondrana izao ny ady ataon'ny Russie any Ukraine. Ka zay ny lazantsika fa raha nitety-bola ny fitondram-panjakana ho an'io anivon'ny asa vaventy any amin'ny 210 ariary anoany dia tsy azo heverina mihitsy fa ahatateraka ny reto lalany reto satria na ny manodidina Antananarivo na ny any amin'ireo teboka zay ratsy aza dia tsy vita ny eo anivon'izany ministera izany. Indrindra raha mijery ny teti-bola eo anivon'ilay sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana zay tsy azo eritreretina no hanatanterahany an'ilay 50 000 logement hatramin'ny tanamasoandro zay mila vola be raha ny nambara ny fitondram-panjakana teny am-piandohana. Toy izany ireo palais des sports isaky ny faritra, ny piscine olympique sy ireo filana samihafa hiatrehana an'izany Jeux des Îles izany. Dia sako diavatra ny rehetra anao mazy hitady vola aiza, andondona aiza ny fitondram-panjakana ahafahana mikarika lela vola ho amin'ny fanatanterahana an'ireo foto-drafitrasa lehibe ireo. Amboniny amin'ny hoe tsy nahatanteraka ny teny nomeny teo anivon'ny vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana ary ny fatorany teny nomeny raha RN 13 manokana ny resahana dia hoy ny rehetra ny amin'ny hoe
hitazona ny teny ny ve ny fitondram-panjakana ka tena tsy hanao politika ny filoham-pirenena raha tsy mahay vita n'izany fotodrafitrasa nampanantenana izany. Samby vadika ho fampanantenana fotsiny reny rehetrarehetra reny ka isy lainga vaovao hoforonona indray makany amin'ny vahoaka malagasy entina hanababoana azy mba azahoana ny mandaha manaraka amin'ny taona 2024. Eto ndrehetra dia samy mandinika samy mijery ary manara-maso ny fiainan'ny firenena satria zany zava-misy zany malaza azadonoana manaraka amin'ny famerenana ny fandarantsika rapitso mialohan'ny fandarina miara-manonja makasitraka tompokolahy makatelina tompoko vavy.